Mitoy kosa ny tolo-tanana samihafa tanterahan'ny fikambanana sy ny ireo iraisam-pirenena manoloana ny voina nahazo an'ny vahoaka malagasy tao aorianan'ireny rivodozany ny sesy teto amin'ny firenena ireny. Isan'izany moa ny consulat général ny Vietnam izay tonga nanolotra ny anjara biriky no fanampiana ny vahoaka malagasy. Nanatanteraka asa sosialy ho fanampiana ireo mponina traboana sy fianakaviana sahirana ny consulat général du Vietnam androany ka anisan'ny sitraka izany ay avy eo anivon'ny fokontany Anosivavaka, Morarano ary Alarobia. Hetsika izay natao ho famalinan'ny antso nataon'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ho fanomezan-tanana ny traboana. Ny consul ny Vietnam eto Madagasikara noho ny vonina ara-boajanahary izay nidonina teto Madagasikara indrindra teto Antananarivo dia nitondra ny anjara biriky izay nentina satria ho an'ireo vahoaka malagasy eto Antananarivo. Ny toerana moa zany izay nanaovana izany izay nifidinay dia ny toerana Alarobia ambony loha sy Anosivavaka ary ny Alarobia Morarano Alarobia. Ny totalin'ny hetsika izay nataonay moa zany dia nisy 500 sy 700 tafo no nomanina. Fa noho natao zany ny fandraisana anjara sy ny fanampiana dia lasa 500 sy 700 no namena satria tao ireo nisy tena traboana marina izay tratran'ny Safidrano teny anivon'ny Anosivavaka Ambohimanarina sy Alarobia Morarano. Fa tao ihany koa ireo Ravatrano nandritran'ireny Orambetsy ny Sesy teto amin'ny faritry Arivo ireny. Ka noho izay zavatra izay natonga ny consul général ny Vietnam izay solitena ny République démocratique ny Vietnam eto Madagasikara nitondra ny anjara biriky an'ireo havana sy tapaka traboana eto Antananarivo. Ny fanomezana moa dia nahitana vary dimy kilao, sio, zinga, lentille, sureau, menaka ary ronono.